sekoly mahareta tsara ianao mandrapiaviny ilay tompo andriamanitra ilay ray zay be fitiavana no masiana ampitantana ko maheretsa ny sekoly mivondrona sosay tsy anana iay amin'ny asa falabe ajana abandrosonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiaviny ilay tompo jesosokina izy no hitarikaosa pavolombelona tsemenatra ko maheretsa ny sekoly mivondrona sosay tsy anana iay amin'ny asa falabe ajana abandrosonany tanitazana sekoly mahareta tsara iana mandrapiaviny ilay tompo zay sarana lay fanahy imasinany no ampahelinay zanazany ko maheretsa ny sekoly mivondrona sosay tsy anana iay amin'ny asa falabe ajana abandrosonany tanitazana ry ava-manala rehetra ao amin'ny tompo ho aminareo ny fahasoavana sy ny famindrapo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo ilay solo antsika sy nitsangana tamin'ny maty ho fiainana ho antsika. Amen. Tafahoana ity indray isika mpianakavin'ny finoana amin'ity alarobia masina ity 9 volana aprily 2024 ity hiara isaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra ilay tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka koa etintsika hiderana azy dia andeha hiarahantsika mamaky ny salamo 430 ny 1:5 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny tompo. Jehovah maka ny lanitra ny famindraponao, miatra amin'ny raona ny fahamarinanao. Ny fahamarinanao dia tahaka ny tendrombohitra avo dia avo. Ny fitsaranao dia tsy lalina indrindra. Ny olona sy ny biby dia samy vonjenao Jehovah. Endre ny hatsaran'ny famindraponao Andriamanitra ka mialoka eo amin'ny aloko ny elatrao ny zanak'olombelona. Amen. Nde iarahantsika manao ny hira 430 ny 1:1 sy 2 mo ho aiky tantaraina ny asoavanao.
Iary hivavaka isika ary hanondrika ny lohantsika eo anatrehan'ny Tompo. Andriamanitro, mideranao izahay fa manjaka amin'ny herinao ianao. Isaoranay ianao fa Andriamanitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Avy aminao ny zavatra rehetra ary ianao no nahary azy. Isan'andro dia miaina sy mivelona amin'ny fahasoavanao izahay. Izany indrindra Tompo no nahatafavory anay eto anatrehanao dia nidera sy isaotranao. Andriamanitro, mitsara ny fahamarinanao ianao. Eo anatrehanao ny hery hafa rehetra, ny sampy eran'izao tontolo izao. Tsy miafina eo anatrehanao izany, tsy fantanterahana izany, ka nanombohana anao teo amin'ny hazo fijaliana, tsarovanay ankehitriny. Matsiaro mena sy mangahy ahy izahay, ka miankohaka eo anatrehanao, fa izahay dia olonao. Koa diovo ny ranao soa izahay ary mamelany elokay. Ny anaranao irery ihany Andriamanitro no mahavonjy anay. Eny, manaiky anao ho tompo sy mpamonjy, koa manokatra ny fonay ho anao izay. Midira Tompo atomponay ary avozy isan'andro izahay. Raiso ny hira fideranay, fa na dia ety tany miady sy toanevitra izahay, dia velona ny mpanafitra anay. Misaotra fa ray be fitiavana ianao Tompo, amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Velona ny tenin'Andriamanitra, koa mialohan'ny andrenesana izany hafatra izany sy hitondran'ny tompony anjara hiroso amin'izany, dia andeha ataontsika ny hira FFPM 100 moa mba efa nisy fahoriana toy izao. Tonga eo amin'ny famakinan'ny teny soratra masina tsika ry havana malala. Miaron'izany dia mbola hiaraka hivavaka isika. Misaotra midera ny anaranao izay Tompo Andriamanitro, fa lehibe dia lehibe tokoa ny fitiavanao sy ny famindramponao izay arojako amin'ilay tsy tapaka isan'andro. Mbola menao tombony izay ahafahanay midera sy miantso ny anaranao ary mamaky ny teninao amin'izao herinandro masina izao Tompo. Dia izay velan-dalo anatin'ny fiainay Tompo izao fotoana izao, ary engany ny teny Jehovah mba hiasa mahery tokoa anatinay ka ahafahanay sy azonay fanavozam-panamo avy aminao Tompo Andriamanitra. Dia apetraka efena ampiry-taranao ary Andriamanitra izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny teny Jehovah dia hitantsika eo amin'ny Salamo 220, andininy 220 ka hatramin'ny 720. Dia vakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Mitangorona amiko ireo omby lahy be, ny mahery ny basana manemitra ahy. Misanasana vava amiko izy, eny liona mamiravira sy merona izy. Efa rano ahidina ka mivany ny talaoko rehetra, tahaka ny savoka ny foko, miempo atao anatiko izy. Maina tahaka ny tavim-bilany ny heriko,
ary ny lelako miraikitra amin'ny lanolaniko. Ao amin'ny vovoky ny fahafatisana no ametrahanao ahy, fa mitangorona amiko ny amboa. Ny fiangonany ratsy tsy fanahy manemitra ahy, manindrona ny tongotro aman-tanako izy. Mahisa ny taolako rehetra aho, ireo dia mibanjina sady mangarika ahy. Mizara ny fitafiako azy izy ary ny akanjoko ilokany. Dia mbola toizantsika ao amin'ny testamenta vaovao Efesianina 2:1 ka ajanona hatramin'ny 7. Ary ianareo dia efa novelominy fonombola matin'ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo, izay nalehanareo fahiny araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra, dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Teo amin'ireo no nitondrantsika rehetra tena, koa fahiny tamin'ny filany lofontsika, fananaovantsika ny daniny nofo sy ny saina, ary araka ny fetsika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany koa isika. Fa Andriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrampo, noho ny alehibe ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fonombola matin'ny fahadisoana azy isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin'i Kristy. Fahasoavana no namonjenanareo, ary niara-natsangany isika ka niara-napetrany eny an-danitra eo amin'ny Kristy Jesosy, mba asehony amin'ny andro ho avy ny haben'ny haren'ny fahasoavany amin'ny famboram-panahiny amintsika ho an'i Kristy Jesosy. Dia faranantsika eo amin'ny boky ny Marka 4:1-2. Rehefa indroandro no sisa tsy ahatongavan'ny Paska, fihinana ny mofo tsy misy masirasira, dia nitady hisambotra an' Jesosy tamin'ny fitaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna mba monoany azy. Nefa hoy izy, tsy amin'ny andro firavoravona, fa ndrao mampitabataba ny vohoaka. Ray masina, manamasinana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amen.
faly miraba atsika riavako malala ny atokantrano any tratra ity alarby masina ity izay ao anatin'ny fotokevitra mbola ibanjina atsika ny Mesia Sehoany Marka izay tantaraina ao anatin'ny filazantsaraky ny Marka ny lalam-pamonjeny izay nidiaviny mba tonga atsika ho zanak'Andriamanitra. Ny Marka toko 440 ary no voalahatra ao anatin'ny perikopan'ny alarby masina 1:2 no entina mampahilatsika riavana anankinana ny toriteny zao alarby masina izao. Marka toko 440 1:1 sy ny 1:2. Tsy lava lay 1 riavako koa andeha verenantsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Rehefa indroa andro no sisa tsy ahatongavany Paska fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nitady hisambotra an' Jesosy tamin'ny fitaka ny lohan'ny mpisorona sy ny mpanolo-dalàna mba hamonoany azy. Nefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravona fandrao ampitabataba ny vahoaka. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Ampitombonao andrakariva riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Riavana eto dia tantarain'ny Marka fa ny mpanolo-dalàna sy ny lohan'ny mpisorona dia te hisambotra an'i Jesosy ampitaka. Te hamandrika an'i Jesosy satria efa nihevitra fa tonga ny fotoana izay hisamborana sy hamonoana an'i Jesosy. Tena nihevitra mihitsy ny mpanolo-dalàna sy ny mpisorona izay voaresaka eto fa izy no mitondra ny tantara, izy no mitondra ny zavatra rehetra, kanefa hatrany am-piandohana ny tompo dia efa niteny fa tsy izy ireo akory ny tompon'ny fotoana. Fa raha tonga niakatra tany Jerosalema Jesosy, raha tonga amin'izao fotoana mampisahotaka ny vahoaka izao dia tena efa misy tanan'Andriamanitra mitondra ny tantara. Tsy ny olombelona akory no mitondra ny tantara eto, fa Andriamanitra no mitondra ny tantara eto. Rehefa niteny an'izany Jesosy, efa niteny an'izany tamin'ny Pilato, fony izy nitsaraina. Nanazava manao hoe tsy ianao angeny tompon'ny zavatra rehetra. Azoko natao tsara ny tsarainao maniraka anjely, maniraka miaramila Andriamanitra iaro, fa tsy ianao akory ny tompon'ny zavatra rehetra fa efa nampindramina anao ihany zany mba hahafahanao mahatanteraka ny planin'Andriamanitra ny amin'ny aminjeny zao tontolo zao. Izany riavako malala dia eto ny mpanolo-dalàna sy ny mpisorona antsika dia nihevitra mihitsy fa izy ny tompon'ny fotoana, kanefa tsy izay fa Jesosy izay nanolotra ny tena no famonjenantsika no mitondra ny tantara arak'izany. Dia eto riavako malala tsara tsy manindry ny manasongadina ny tenen'ny Marka eto hoe ny mpanolo-dalàna sy ny mpisorona, lohan'ny mpisorona zany. Ny zavatra nitranga dia misy vondrona maromaro ao anatin'ny fiarahamonina tamin'ny andron'ny Jesosy, vondrona ara-politika, ara-pivavahana, ara-piarahamonina izay samy nanana ny naizy azy ary samy nanana ny fironany. Tao anatin'ireny ny ataontsika hoe ny fariseo. Ny fariseo dia vondrona anankiray izay na toko-pinoana, na toko-pivavahana, na toko-politika, tsy maninona. Ireo dia vondrona izay ataontsika hoe anankiray ao anatin'ny fiarahamonina ka isan'izay tsy nahazoazo ny fampianaran'i Jesosy. Ny fariseo dia saika ny maro amin'ny fariseo dia saika ny mpanolo-dalàna, ny maro amin'ny fariseo dia saika ireo izay ataontsika hoe mpitondra fivavahana. Fa ny mampiavaka ny fariseo dia izy izay ataontsika hoe atokom-bahoaka, saika ny vahoaka madinika, ireo vahoaka tratry ny tsindry azo lena, ireo ny mpikambana tao anatin'ity fironana antsoina hoe fariseo ity.
fa tsy ny fariseo ihany no ataontsika hoe toko vavahana atao anatin'ny fiarahamonina jiso zany fa nisy koa ny antsoina hoe sadoseo. Ny sadoseo dia tahaka ny fariseo ihany. Ny sadoseo dia vondrona na toko vavahana ihany izay mpisorona indray maro nisa ao anatiny, mpisorona sy ny sinedio. Tsy tahaka ny fariseo indray izy, marina fa fariseo betsaka ihany ny olona hita fianarana, manam-pahaizana, mpanoran-dalàna, mpampiana-dalàna, raby sy ny sisa. Fa ny sadoseo koa, fa ny sadoseo dia nihoatra lavitra no zany. Ny sadoseo dia sady atokony mpitondra fivavahana ny mpisorona, dia sady sadoseo ny akabeazana. Na tsy izy rehetra ary. Ny manatao izany ny mpisorona be, ny levita ireo zay mpampiana-dalàna, mpanoran-dalàna ireo dia saika sadoseo ny akabeazana. Tsy mitovy akory ny fomba fijery ny sadoseo sy ny fariseo ny soratra masina. Samy mamaky ny soratra masina ny testamenta taloha izy ireo, fa tsy mitovy ny fomba fijery, misy zavatra betsaka tsy hitovian'izy ireo. Ohatra hoe momba ny fitsakana ny tenany maty, tsy mitovy ny fijeren'ny fariseo sy ny sadoseo azy zany. Fampianarana maro samihafa izay mahasamihafa azy. Mifikitra kokoa amin'ny fomban-drazana, amin'ny zavatra voasoratra, ny fariseo ny sadoseo kosa dia miivo kokoa amin'ny tempoly na ny fisoronana ny fampianaran'ny sadoseo. Tsy zay ihany, fa nisy antsoina hoe Hérodiane. Ny Hérodiane dia ireo zay toko-ponona indray na toko-vavahana na toko-politika nyrona tamin'ny Héroda. Héroda zany sady tsoa fariseo mihitsy ny tsoa sadoseo. Héroda araka ny fatatsika dia Héroda dia tsy jiosy tsy taranaka Davida akory fa azo lazaina hoe hafa. Saingy tsy ho tafiditra mihitsy tao anatina tokony fariseo na ny sadoseo izy, na dia noho ny foronana ara-politika ihany ary. Satria Héroda dia nendany tamin'ny fanjakana Romanina, ny Romanina nametraka azy ho mpanjaka. Noho izany dia nanana toko manokana izy izay sy olona maro nanohana azy, ireo nantsoina hoe Hérodiane. Ary dia izy ireo indray dia saika ataontsika hoe ireo izay piray petsapetsa tamin'ny mpanjanatany. Ny Hérodiane zany dia ireo piray petsapetsa tamin'ny mpanjanatany, ireo mpanohana ny Héroda, ireo nahita tombony tamin'ny fanjanatany. Ary tao anatin'ireny ny mpamory hetra sy ireo izay mpiara-miasa akaiky tamin'ny Héroda. Fahatelo zay. Fa ny fahaefatra dia tao anatin'io fiarahamonina koa nisy ny zelota. Natsoina hoe zelota izay nisy mpianatra Jesosy anankiray natsoina hoe zelota Simona. Dia ireo indray dia ireo izay tanora na sarababem-bahoaka izay tsy nahazoazo ataontsika hoe na ny fariseo na ny sadoseo ary tsy ho tiany Hérodiane mihitsy. Dia izy ireo indray dia vondron'olona tena nitaky ny fahaleovan-tena ary nitaky ny fahaleovan-tena ny jiosy. Ary na mbola nieritreritra ny hoe ho avy ny fotoana izay indrindra hatongavana ilay Mesia. Ka io Mesia io dia ampiasa hery hanoerana amin'ny fanjakana Romana. Io Mesia io tsy maintsy ho avy izay Mesia izay. Ary izay Mesia izay dia Mesia izay tsy ho refesy mandidy, hanohitra sy hanongotra amin'ny fanjakana Romana. Dia ny zelota dia atokona olona anatin'ny fiarahamonina tsotra fotsiny izao, ary nampiasa hery setra mba ahafahana manohitra amin'ny fanjakana Romana mihitsy. Ary tsy nitsitsy mihitsy na iza na izy ireo zany mba hanoerana amin'ny fanjakana Romana. Raha tsorona dia tena nampiasa hery setra mihitsy izy. Ny antony tao an-tsainy dia ny hoe tena fitakinany fahaleovan-tenany fanjakana jiosy manoloana ny herisetra sy ny tsindra azo rena nataon'ny Romana. Dia Jodasy ohatra natao anatin'izany foronan'ny zelota zany. Fa ny fahadimy dia nisy atsotsika hoe Eseniana. Ny Eseniana koa dia nisy tao anatin'ny fiarahamonina. Ireo dia samy tsy nankasitraka na ny herisetra ny zelota, na ny politika maloton'ny Hérodiane, na ny fiatsaram-belatsihy an'ny fariseo, na ny fampiasa-tsaina loatra ny sadoseo, dia nisy antsoina hoe Eseniana. Ny Eseniana dia vondron'olona izay niataka manokana ary nonona tany anefitra, ny tokamonina, niaina fiainana manokana izy ireo te hiataka amin'izao tontolo izao. Hoe aloha tsy mifangaro amin'izao tontolo izao izay maloto, izay simba, izay feno fitaka, feno politika ratsy sy ny sisa rehetra dia nitokamonina izy ireo. Ny Eseniana raha ao anatiny antsoina hoe Eseniana dia nisy mpianatra Jesosy ary Jaona mpanao batisa ohatra dia Eseniana. Dia ireo rehetra eo raha hotsika samy fantatry Jesosy daholo ny antom-pisiany. Ary Jesosy izay nahafantatra an'izany rehetra zany, fa ho tsy niandany mihitsy no safidy anankiray tamin'izy ireo kory manao hoe ianona ny marina, hoe na tokony iza ny marina na tokony iza no manana ny mahitsy kokoa, samy tsy nisy ataontsika hoe nitsitsiny Jesosy fampianarana izy ireo.
ny fariseo dia nitondrony Jesosy mihitsy tsy niafiafy mihitsy Jesosy nyteniny tamin'ny fariseo manao hoe be tsara velatsy nareo tahaka ny fasa madio ivelany fa feno korotapaty ao anaty tsy nitsitsy mihitsy Jesosy tamin'ny fariseo tahaka ny Sadiseo koa Jesosy tsy nitsitsy ny Sadiseo mihitsy Jesosy hoy Jesosy to amin'ny tempoly nitodika tamin'ny Sadiseo manao hoe jerety anaovanareo ny tempoly ataonareo juif eren'ny jiolahy ary dia nitondrony Jesosy jiolahy ny Sadiseo tao amin'ny tempoly mpisorona hoe zay mifetsy ao anatin'ny fivavahana ary ny Hérodianina dia tsy nanana Jesosy antra mihitsy koa misy manao hoe lazao amin'izany amboaolo zany matsy ny Hérodianina Jesosy zay tsy niafiafy mihitsy nitaiza nanitsy namboatra ary nilaza toetra tsy mendrika nataon'ireo ataontsika hoe atoko-pivavahana zay niainan'ireo ny zelota moa dia fahitantsika nitenenin'ny Jesosy amin'ny fampiasana herisetra impiry nitenenin'ny Jesosy amin'ny tsy miandany amin'ny herisetra sy ny fampiasan-kery Jesosy ny esenianina dia efa nitenenan'i Jesosy manao hoe tsy aty amin'izao tontolo zao dia tsy niatahana amin'izao tontolo zao akory fa ny arovana amin'ilay ratsy ny zava-dehibe tsy miataka amin'izao tontolo zao fa eo anivon'izao tontolo zao sange mangataka ny fiarovan'Andriamanitra satria zany dia aseho ny famaofoto anatin'ity marika 7:20 sy ny alokeliny zay ry avako malala dia eto ary ny mpisorona sy ny mpanorandalàna ao sika dia nanao ampitaka ny azahoana an' Jesosy amatorana na isamborana an' Jesosy ny mpisorona zay hotsika hoe Sadiseo ny mpanorandalàna zay misy Sadiseo sy misy Fariseo raha tsorona ny avako dia efa ela Jesosy no nifandona tamin'ny Fariseo efa ela vao manomboka any amin'ny toko fahatelo toko fahaefatra amin'ny marika dia efa nifandona tamin'ny Fariseo mandrakarivo Jesosy satria Jesosy tany naty vahoaka ary ny Fariseo atokom-bahoaka dia matetika nifandona tamin'ny Fariseo Jesosy nanitsy ny Fariseo be tsara velatsy fa taiza kosa Jesosy ny tena nanomboka nifandona tamin'ny Sadiseo ny mpisorona zany taiza ny tena nanomboka nifandona tamin'ny mpisorona nanomboka tamin'ny Jesosy niakatra tany Jerosalema nanomboka ny fandonany Jesosy tamin'ny mpisorona ary Jesosy niditra tao amin'ny kianjan'ny tempoly Jesosy niditra tao amin'ny tempoly nanadio ny tempoly nanomboka teo no halan'ny mpisorona Jesosy halan'ny Sadiseo Jesosy ary ny akabeazany sy ny adiona nefa ny akabeazany sy ny adiona nefa zany hoe ny mpitsara faratapiny dia Sadiseo ny akabeazany tsy maty teo amin'ny azo fijaliany Jesosy ho mpandinika ny mpivaofy ny tantaran'ny testamenta vaovao raha tsy ny Sadiseo raha ny Fariseo ihany tsy nahavita nanombo an Jesosy teo amin'ny azo fijaliana fa ny antokony Sadiseo zay mafy indrindra sy ny feny tempoly ny feny fahefana ny fisoronana ny tena tomponandraikitra daholo ny rehetra fa azorazaina hoe tompomarika tamin'ny fisamborana ary hitantsika fa voatony ny eto mihitsy hoe ny lohan'ny mpisorona be zany sy ny mpanorandalàna dia hanao ampitaka ny amin'ny fisamborana an' Jesosy tsy fantako rehefa malala raha rehefa nisendran'izany tsika eo anatin'ny fiarahamonina fa ao anatin'ny fiarahamonina dia misy mandrakariva sokajon'olona zay atao hoe maridalana sokajon'olona zay atao hoe maridalana ka ireny sokajon'olona atao hoe maridalana ireny dia nitarika ny olona mampafantatra ny antsoina hoe lalana mety lalana tsara sokajon'olona zay ataon'ny fiarahamonina manokana mihitsy hoe halay tahaka sokajon'olona zay ataon'ny fiarahamonina mihitsy hoe atao modely ny mpisorona ohatra tamin'izany fotoana zany ny mpanorandalàna ohatra tamin'izany fotoana zany dia tsy hafa fa maridalana mampafantatra ny hoe ity ny tokony atao ity ny tsy tokony atao ary tamin'ny andron'ny Jesosy dia ny raby ny levita ny mpanjaka ny mpitondra ny fanjakana ny mpitondra fanjakana zany rehetra zany dia mameny antsoina hoe maridalana na repère hoy nareo miteny frantsay ao anatin'ny fiarahamonina ka matoga ny olona ho afantatra ny tokony atao eto nevako malala dia asehon'ny marika fa tsy azo anteherana ireny olona natao maridalana ireny tamin'ny andron'i Jesosy hany ka menjera ny vahoaka
kivy ny vahoaka ny raviravitanana ny vahoaka tamin'ny andron'i Jesoa satria ny olona tokony natao maridalana tamin'izany fotoana izany dia mpamitaka. Ny mpitondra tamin'izany fotoana izany ny Hérodianina dia mpiray tsikobakomba tamin'ny mpanjanantany. Ny mpisorona sy ny mpanorandalàna izay natao hitoro ny fahamarinana tamin'izany fotoana izany dia io fa manao kolikoly niaraka tamin'ny Jodasy. Dia tsy gaga isika ilay afaka malala raha nijery ny vahoaka Jesoa ka honena ny vahoaka. Tahaky ny ondry tsy misy mpiandry hoy ny filazan'ny filazantsara azy. Very maridalana tanteraka ary ny vahoaka jiosy tamin'ny andron'i Jesoa. Very maridalana izy satria izay rehetra na tokony natao modely tao anatin'ny fiarahamonina dia minjera tao anatin'ny fahalovana. Iny fa na dia ny mpisorona azy dia ny aina manao ampitaka. Iny fa na dia mpanorandalàna azy dia manao ampitaka. Iny fa na dia ireo izay ray aman-dreny tokony modely nalay tahaka atao anatin'ny fiarahamonina aza dia io fa nirotsaka ny tovilarana ny mpamadika tahaka ny Jodasy manao kolikoly. Dia hoy tsika manao hoe ity marika toko 720 ty ary dia maneho fa ny fahotana dia nahatratra ny olona rehetra. Ny fahotana tsy ny fanjakana romanina ihany, ny fahotana tsy ny zao tontolo zao ihany fa na dia tao anatin'ny sehatra maso samihafa izay neverin'ny olona ho tsara sy marina indrindra amin'ny marika toko 720 dia tsy niasa niterana fa nahatratra ny rehetra, nahatratra zao tontolo zao ny fahalovana, ny fitiavan-tena, ny fitaka, ny fiatsaram-belatsiana. Alarabe masina tsika niavako malala an'io. Ny afatra ao tsika dia Jesoa ilay tena maridalana. Jesoa no tena maridalana. Hay ny olona rehefa tsy ao amin'ny tompo dia tsy mety ho maridalana mihitsy izy. Tsy azo ilay tahaka izy. Na inona mety ho toerana misy azy, na inona andraikitra mety misy azy. Rehefa tsy ao amin'ny Jesoa izy dia tsy azo ilay tahaka. Hoy Jean Calvin namaritra indray maka nanazava ny ataontsika hoe ny mahaivon'ny finoana kristianina ny Jesoa. Nanazava Jean Calvin nanao hoe rehefa tsy ao amin'ny tompo, tsy ao amin'ny Jesoa ny olona anankiray dia tsy azo antenaina na inona izy. Mety manao asa soa izy, mety tia mizary izy, mety manana talenta maro isan-karazany izy, mety marani-tsaina izy, mety mahay miteny izy, mety mahafoy izy sy ny sisa rehetra. Hoy Calvin, fa rehefa tsy ao amin'ny Jesosy Kristy tompo izy dia izao hiteny amin'ny zavatra ataon'ny tanany, hiteny amin'ity tanany rehetra iny mahampaninota azy. Rehefa koa malala izay no aseho marika toko 720 eto. Tsy ny fangiry firian'i Jesoa loatra ny voalohany, fa ny fahalovany fiarahamonina, ny fahalovana izay mety heverin'ny olona dia izay heverin'ny olona ho tsara indrindra, ary izay heverin'ny olona ho maridalana azy rehefa tsy ao amin'ny Jesoa dia diso. Larabe masina ny andro avako malala inona ny maridalana ao anao. Voalohany, tsy ny olombelona aloha. Tsy ny olombelona aloha no maridalana. Ny olombelona dia mety ho diso daholo. Ny olombelona dia mety minjera daholo. Ny olombelona dia mety ho tsy azo alay tahaka daholo. Ary izay ny nahavery maridalana ny vahoaka Jiosy. Asa manahoana ny avako malala ny fiarahamonina ankehitriny. Izao tontolo zao an'izao taona 120 zao. Very maridalana, mitaraintsika. Very maridalana ny tanora, very maridalana ny ray aman-dreny, very maridalana ny fireneny, very maridalana ny vahoaka, very maridalana ny fianakaviana. Sotra ny antony afako malala satria tsy eo Jesoa. Satria mihevitra fa ny olombelona mandrakaliva ny voalohany ho maridalana. Tsy iry afako malala. Voafetra ny fahendren'olombelona, voafetra ny fahazavan-tsainan'ny olombelona, ary dia izay vetoverinao ho maran-tsaina indrindra dia tsy azo atao maridalana akory aza amin'ny lafiny ara-panahy indrindra. Fa ny faharoa avako malala tsika manao hoe
ny tena maridalana dia tsy ny olombelona fa ny tena maridalana mpanjinina dia Jesosy. Ary zay no aseho marika ry havako malala. Lay miaramila Romanina tatsika ao amin'ny marika 5:12 indrindra dia amin'ny 9:20 dia asehony marika tenin'ilay ilay miaramila, ilay miaramila Romanina zay nijeren'i Jesosy vao tompo amin'ny hazo fijaliana. Dia hoy ilay miaramila Romanina amin'ny 5:20 raha nibanjina ny hazo fijaliany Kristy izy, marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Zany hoe ny tena ambarako aminareo dia ny tena maridalana ka mahatonga anao tsy ho very dia Jesosy. Ilay miaramila Romanina zay misolo tena izao tontolo izao nitazana ny hazo fijaliany Kristy dia manondro manao hoe lazaiko marina aminareo fa io hazo fijaliany Jesosy io Jesosy vao amin'ny hazo fijaliany io, raha io no mpanjininao dia tsy very ety amin'izao tontolo izao ianao, tsy mpanjenjeny ety amin'izao tontolo izao ianao, tsy very amin'izay lalana rehetra. Io ny maridalana. Tsy fantatro zavako malala raha takatrao ny antony nanazavany marika manokana lava, sanatria tsy mpiapangy marika, tsy mpiapanga mpisorony marika, tsy fahalilazany fahalemeny mpanorandalana Andriamanitra i marika, tsy fahalintsikera ireo mpitondra fivavahany marika. Tsy zay ny tanjony marika, tsy fahalintsikera ny mpitondra ny marika. Raha antanisa ny fahalemendry Herôda sy ireo mpiara-miasa taminy, tsy zay ny namaiky any marika, fa ny tiany marika ho takatrao raha mitantarao filazantsara zao izy dia zao manao hoe ny any azonao interana dia Jesosy ry afako malala. Jesosy rery ihany zay mpanjininao. Raha vao mibanjina olona ianao menjera, raha vao mibanjina olona ianao solafaka, raha vao mibanjina olona ianao kivy, raha vao mibanjina olona ianao miraviravy tanana. Fa ny mpanjininao dia le hazo fijaliany Jesosy. Ny mpanjininao dia Jesosy Kristy tompo maty tao amin'ny hazo fijaliana. Rehefa zay ny mpanjininao tsy miemotra ianao, rehefa zay ny mpanjininao tsy very ianao, rehefa zay ny mpanjininao dia zao tonga maridalana ianao. Reto magnanana ry havako malala, tsy hoe Jesosy ihany no maridalana, fa izao ry havako malala, rehefa mandray an'i Jesosy ny olona, rehefa mandray an'ny tompo ny olona dia manjary maridalana izy. Amin'ny ty fotoana zay asehon'ny marika ty ry havako malala dia mbola maridalana ny vahoaka. Hoy andininy faharoa, nefa hoy ny mpisorona sy ny mpanoradalana, tsy amin'ny andro firaviravona fandrao ampitabataba ny vahoaka. Aza tonono fa reo vahoaka ireo dia mbola nandray an'i Jesosy ho Mesia, zany hoe vahoaka tena mbola teo afovoany Jesosy. Fa ao ambadiky ny manomboka aty amin'ny 4:20 aty amin'ny 9:17 maka teoriana dia nivadika ireo vahoaka ireo. Zany hoe lay vahoaka mbola tsy nivadika io natahora ny mpisorona io, io vahoaka mbola tsy nivadika io natahora ny mpanoradalana io. Lay vahoaka mbola ny antsoantso manao hoe fonjeo re zahay Jesosy, vahoaka mbola nanana an' Jesosy teo afovoany, io mbola maridalana. Rehefa malala hay le vahoaka mbola maridalana, tsy le mahavahoaka azy ny nahamaridalana azy. Izy koa raha mihevitra manao hoe ny feon'ny vahoaka dia feon'Andriamanitra, tsy zay le havako malala marina amin'ny ampahany za. Ty misy fomba fiteneny zany moabolana latina, feon'ny vahoaka feon'Andriamanitra. Fa vahoaka raha mbola miaraka amin'Andriamanitra izy dia maridalana. Rehefa mbola eo afovoany Jesosy dia vahoaka ao anatin'i Jesosy izy, ka vahoaka maridalana, manana ny marina, manana ny feon'Andriamanitra. Fa rehefa vahoaka misaraka amin'Andriamanitra amin'izay izy, ka miantsoantso manao hoe omboy, lasa piray tsy kombakomba tamin'ny reto mpisorona sy reto mpanoradalana reto indray izy, any amin'ny 5:20. Dia amin'izay fotoan'izay tsy feon'Andriamanitra intsony ny feony, miantsoantso manao hoe barabasy, lasa feon'ilay ratsy. Zany ry havako malala, hay ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa, hay ny kristianina, hay ny olona tsirairay mety ho maridalana. Enao mety ho maridalana rehefa ao amin'ny tompo ianao. Enao no atao maridalana ho an'ny tenanao
rehefa ao amin'ny tompo ianao. Hotsika manao hoe Jesosy tena maridalana rehefa mibanjina azy ianao dia tsy very fa izao ry afaka malala. Ny kristianina tsirairay mihitsy ange ny tokony maridalany. Kristianina tsirairay mihitsy ny tokony ho azo ilay tahaka. Tsy azo ilay tahaka misorona sy mimpanolo-dalàna satria tsy tao amin'ny tompo izy. Fa ianao azo ilay tahaka satria ao amin'ny tompo ianao. Hoay izy ty zao tontolo zao ty ry afaka malala. Raha toka ny kristianina tsy ho azo tsy modely ho alay tahaka. Hoay izy ty zao tontolo zao ty raha toka tsy ny kristianina ny manaiky ho fanasina sy fahazavana. Alary-by masina an'io ry afaka malala. Nitaonanao ny tompo ankehitriny hoe mibanjina anao zao tontolo zao. Ny kristianina tokony alay tahaka ianao. Marina loatra fa tsy anjely akory ny kristianina, ekeny zany. Marina loatra fa manapetra, ekeny zany. Fa izao ny kristianina dia manana ny tompo izy. Ka mahay ny zavatra rehetra ary afaka mitondra ny fitiavan'Andriamanitra ao amin'ny fiarahamonina izay misy azy. Mety azy ianao ry afaka malala ho fanasina sy fahazavana. Ity marika tsoko fedra-biny folo ty ara amin'izao alarobia minasina izao dia mitaonanao hijereny Jesosy nefa mitaonanao koa ho jereny Jesosy. Ho jereny ny fiarahamonina ka tonga ny fiarahamonina rehefa mijery ny fiainanao. Dia hoy Zakaria mpaminany hoe rehefa mijery anao ny olona dia miteny manao hoe aleo zay mba ho namanareo, aleo zay mba hiaraka aminareo, aleo zay mba andeha amin'izay andehananareo satria fantatray fa momba anareo Andriamanitra. Omen'Andriamanitra anao anie ny herim-panary afaka malala, ahatonga anao maridalana ho an'ny zanakao, ahatonga anao maridalana ho an'ny fianakaviana, ho an'ny firenena. Fa very izao tontolo zao satria very koa ny kristianina. Very izao tontolo zao satria tsy marina araka ny tokony ho izy ny fanoloran-tena ny mpino indraindray. Noho izany fotoana fanovozana fanoloran-tena zao ry afaka malala, fotoana fandinihan-tena ny mpino atelahy masina ity mba hiavany tsy hitoviny amin'ny mpisorony sy ny mpanoran-dalàna. Ka iverany fa ny fahamarinan'ny mpisorony sy ny fahamarinan'ny mpanoran-dalàna antony hoe fahamarinana kristianina tsy ry afaka malala. Fa ny fahamarinan'ny mpino dia tsy maintsy ao amin'ny Jesosy ihany. Dia ny fahamarinan'ny fanetretena, ny fitiavana, ny fibebahana. Ny tompo any ampahirenao ry afaka amin'izao alarobia masina izao dia manona ny fiadanan'ny tompo aminao. Tsy ho very aty ampivahininana ianao ary ahita lalana sy fifaliana ny olona manodidina anao hijery ny fitahian'Andriamanitra sy ny famindram-pony ainanao isan'andro. Hivavaka sika. Tompo amin'izao zahay no ny amin'ny teninao izay azonay novakiana tamin'ny tenin-drazanay. Raha tokoa izay tompo eo anivon'ny fiarahamonina dia mahatsiaro very ihany. Ary mijery ny tantaran'ny Jiosy izahay dia tsy mifanalavitra amin'izany izao tontolo izao amin'izao taon-dato fa 2020 izao. Diso lalana. Mihevitra fa ny lalana tena andehanana ny marina kanefa lalana feno fitaka, lalana mamono ny finoana ao Andriamanitra, lalana makany amin'ny fahafatesana. Amin'izao alarobia masina izao dia misaotra tompo fa patsiahivinao anay fa ao aminao Jesosy ihany ny lalana, fahamarinana, fiainana, very zay rehetra lavitra anao ary ny azo fijalianao, ny fandresenao Jesosy ny tena lalana ao anay. Dia ao ka ho hitanay tompo ny lalana hitondranao anay. Vavaka izay tompo ampahirezo ny mpino tsirairay avy amin'izao alarobia masina izao. Havaozy ny fanoloran-tenany, havaozy ny fiainana isan'andro mba ho modely alay tahaka izy ireo amin'izay rehetra manodidina azy. Ka tsy ho very dia eny am-pandehanana na ny tanora, na ny ray aman-dreny, na ny mpitondra, na ny mpitondra fivavahana, na ny fiangonana manontolo dia samy ho tefenao mba ho azo ilay tahaka amin'izao andro ankehitriny izao. Marefy izay tompo, kanefa mangataka ny herinao sy ny fanafinao, ny fanahinao masina aty anatinay, ny fanadiovanao amin'i Jesosy Kristy zanakao mba ho modely avokoa ny mpino rehetra amin'izao tontolo izao. Dia tononona amin'ny tokantrano tsirairay izao manaraka izao fiaraha-mivavaka izao ny fiadananao Jesosy, jereo ny zanakay rehetra
ampahirezy tompo arovy mifakapanahy jereo ny firenenay hitanao amin'izao vanim-potoana izao aza velanao very maridalana fa ataovy mahitanao Jesosy sy ny fahendrenao ny firenenay amin'n'anao Jesosy tomponaovana izany vavaka izany ary mbola imbonanay ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe raha inay izay any an-danitra. Amen. Mamarana sahady izao fotoana izao tsika riavako malala tsy haivina fa raha ampitso alakamisy masina dia amin'ny nora sy fahefany ihany ny fotoana tsika riavako marina fa tokantrano isika fa ny fiangonana akory tsy vatatrano fa ny fiangonana fitaovana ihany ny vatatrano fa ny olona ny fiangonana noho zany tsy resin'ny elanelana akory ny finotsika sy ny fiombonatsika fa ao amin'ny tompo ihany na dia natokantrano any ary dia manasanao analika ny herinandro masina raha ampitso amin'ny nora sy fahefany arak'izany. Ny anao nira izay efa ny manany ny antoko-pira riavako ary aorian'izay ny tsodrano aorian'ny tsodrano kosa ny hira fa 9:700 9:700 andininy 5. Far
raiso ny tsodrano. Ary Jesosy Kristy tompontsika ilay mpiandroindry lehibe izay nitondra ny rano fanekena mandrakizay no ahatanteraka anareo amin'ny tsara rehetra anao amin'ny sitrapony ka akasitrahana hoe masony. Fahasoavan'i Jesosy Kristy tompony fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana fanahy masina ny eo aminareo. Amen. Andriamanitra reny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.